Miarahaba tsika mpiray tanindrazana amin'izao folafolakandro zao araka ny teneniko omaly dia androany hitodika manokana amin'ireo tafika. Ny atao hoe tafika dia ny tafika miaramila tsotra sy ny gendarmerie. Avy amin'ny alalan'ny statut général des militaires, loi numéro 96/029 ny ingako amin'izany, mba tonga le resaka ho azonareo tsara satria ny miaramila tsirairay avy dia mahafantatra fa misy statut na mifehan'izy ireo amin'io andraikitra raisiny io. Ny zavatra misongadina voalohany dia amin'ny article 2 milaza hoe ny miaramila ny forces armées zany dia natao hiaro ny fanjakana sy ny vahoaka ao aminy, ary indrindraindrindra miaro amin'ny mety ho fanafiana, fanakorotana na indrindraindrindra moa zany mety ho fanotohinana ny fiandrianam-pirenena, satria izay ny tena antobisiny. Amin'izao fotoana izao nefany dia raha malala fa efa misy hita soritra zany fanotohinana ny fiandrianam-pirenena zany tamin'ny alalan'ny fanafarana an'ireo miaramila rosiana anjatony tonga ao Madagasikara, izay tsy hiaro tsy natao ho an'ny tombotsoan'ny firenena malagasy ny vahoaka ao aminy fa hiaro ny tombotsoan'ny olombitsy izay hanatanteraka ny fikasan-dratsy amin'ny fangalarana ny harem-pirenena. Dia efa mazava zany fa ny fiandrianam-pirenena sy ny voninahitry Madagasikara mihitsy ny voakitikitika raha tokony ho izy zany dia voafatotra zany ny tafika tokony mijoro, tokony mitsangana, fa tsy hoe mihainohaino fotsiny. Hitantsika reny vidéo omaly reny izay nisy fiara tsy nisy matriculation, plaque d'immatriculation dia sakanan'ny vahoaka, satria ny vahoaka indray ny nandray an-tanàna ny filaminana fa ny polisy sy ireo tompon'andraikitra sasany namela fotsiny an'izany nandeha, na dia fantatra raha fa nisy basy tao anatin'izany fiara izany dia inona no forcing iny moa. Izay sisan'ny zava-misy, ary tadidintsika tsara ny tenin'ny général Ramakavelo hoe efa tokony fotoana zao hijoroan'ny tafika satria efa tafahoatra loatra ny fanambaniana ny tafika amin'izao fotoana izao. Tahaka ny nataony Gasy teny le niteny hoe tsy matoky ny tafika malagasy intsony ka dia naleoko naka garde du corps rosiana. Ireny zany efa midika hoe tsisy dikany ny tafika malagasy, na dia misy an'io statut ao amin'ny article 2 raha hoe natao hiaro ny firenena malagasy sy ny vahoaka ao aminy manoloana ny mety ho fanakorotana na sy fanafiana amin'ny avy any ivelany. Efa mazava izy zany zao. Dia tonga indray eo amin'ny article 9. Ny article 9 dia milaza hoe ianareo miaramila dia tokony ankatohy ny baiko ny lehibe anareo, fa ny eo ambany tokony vakianareo tsara, fa raha baiko tsy mifanaraka amin'ny lalàna dia azonareo atao tsara mandahany zany, satria lasa mivadika heloka amin'izao fotoana izao. Nefa ny tafika indrindraindrindra ny miaramila dia manatanteraka baiko tsy mifanaraka amin'ny tokony andraikiny, satria miaramila avy ao amin'ny présidence izay natao hiaro ny filoham-panjakana indray ny lasa manao perquisition, manao ny asan'ny zandary sy ny polisy, misavatra amin'olona dia mangalatra fananan'olona dia mitondra an'izany any amin'ny lehibeny. Maly any resaka anareo momba le fitaovam-piadiana very tany Manambato reny, dia efa zavatra miseho manokana hoe efa tsy ao anatin'ny ara-dalàna intsony zany ny baiko azon'ireny miaramila reny, efa mivadika heloko reny. Kanefa amin'izao fotoana izao ohatra ny jerena fotsiny mihainohaino fotsiny ireo miaramila sasany manoloana an'izany, na dia asan'ny zandary sy ny polisy ary zany, dia manararoatra ny mpangalatra. Dia amin'izao fotoana izao tsy ny lehibeny intsony no mibaiko azy ireo, fa matetika civil ny rahantsika nalala tsara mihitsy le hoe olona namany mariaka retsaka, za tsy hiteny an'izay fifandraisana moa fa namany moa zany filazana azy no lasa mibaiko ny tafika. Civil no mibaiko ny tafika, no perquisition tafika ho afa tsy zandary donc anjarantsika no mandinika sy mieritreritra ny amin'izany. Eo amin'ny article 5 dia misy indray hoe tsy mahazo manao politika na manao hevitra politika ny tafika. Zay moa zany ny zavatra voasoratra ao anatin'ny statut. Ny zavatra niseho nefa tamin'ny 2009 sy tamin'ny 2025 ty tao anatin'ny camp militaire, zay voararany lalàna ao amin'ny article 16
no nanaovana déclaration fanozongozonana ny fanjakana mijoro tao anatina camp militaire. Ny article 16 de tena mandrara tanteraka an'izany mihitsy tsy azo atao zany, kanefa de tao romika sy ireo namany vitsivitsy nanao fanambarana fa anongana ny fitondrana nisy tamin'izany fotoana zany, zay efa fandikan-dalàna tanteraka. Ary zay natonga ny teny hoe efa fitondrana jilamboty tsy manaraka ny lalàna intsony ty, fefa zay rehetra voasoratra ao anatin'ny statut lalàna mifehy ny sata mifehy ny miaramila mihitsy nefa nodikaina. Ka de normal be raha am'izao fotoana zao misy toyany ary miatraika amin'ny fiainan'ny firenena tanteraka ny fandraisana an'izay andraikitra zay. Ao amin'ny article 17 izy de milaza tsara fa tsy tokony hiditra ao anatina fikambanana politika na antoko politika ny tafika. Raha ohatra izy manana ndraikitra hafa, andraikitra hafa akoatra miaramila azy de mametra-pialana. De hitantsika tsara nataony nga Mikael tely hoe za tsy miaramila tsony, satria indraindray tadidiny tapoka le hoe ay moa za miaramila, za tsy miaramila tsony fa mivadika civil. De efa aveo ndray izy afaka ray andro mihoatra oniny de lasa mivadika miaramila ihany. Zany hoe le zavatra ataony am'izao fotoana zao io zany izy nataony izy dimy lahy am'izao fotoana zao de efa tsy mifanaraka intsony amin'ny satany tafika, fa tokony miala tsy ho tafika izy ireo, mangataka disponibilité, manatanteraka ny asa amin'ny mahasivily azy, satria tsy voasoratra mazava hoe fitondrana miaramila ny misy ao Madagasikara, tsy voasoratra ary tsy nisy an'izany ao navoaka ny lalam-pan'ny assemblée ny haute cour constitutionnelle. Ka de zay zavatra zay de tsara ho marihana. Inona mahatonga amin'ny tanisan'izany mba hahatonga sainanareo miaramila aloha hiditra am'izay ary amin'ny tena tiaka antefana. Rehefa namaky ny resaka retraitenareo ao amin'ny article 89 de mamaritra tsara le retraité hoe rehefa mavita 20 ans de service anareo de mandeha retraite. Misy moa le hoe afaka mangataka an'izany fa misy koa ny hoe mandeha retraite d'office zany. De lasa saina hoe raha ohatra zany le olona 20 taona 20 taona tahakan'ireny le olona le miaramila lany tao anatina fitsarana miaramila reny no nanomboka nanao ny servisiny, zany hoe 30 taona zany izy de tokony mijanona ao miaramila, retraité d'office. 30 taona zany nefany mbola tena hoe ao anatin'ny heriny tsara. De misy koa moa izy hoe arakaraka ny grady hoe ohatrany hoe ny miaramila tsotra zao 30 taona ohatra ny fetra farany, ny sous-officier 5 miakatra tany amin'ny ny officier généraux moa zany ohatrany hoe any amin'ny 20 taona. Tadidio tsara mihitsy fa ianareo rehefa vita ny rehefa tonga any am'izany sehatry ny hoe retraite zany nareo de fantatrareo tsara fa tsy manana droit nininy intsony nareo fa tsy le pension kely anananareo, nefa nareo olona mbola ao anatin'ny tanjaka serinareo tsara. De tadidio tsara mihitsy fa ianareo mampiana janaka, mandofa trano, manao miatrika amin'ny fiainana rehetrarehetra am'ty karama kelinareo ty, tsy atafita zanaka mihitsy nareo ny am'izany. Raha ataontsika hoe 30 taona 40 taona nareo mananjanaka afaka baka zany am'izao fotoana zao tsy dika intsony mila manana maîtrise, manana doctorat ny olon'ny ankizy ray raha tiana ho tafita amin'ny ara-dalàna ny tiako tenena fa tsy na tafita amin'ny bizina. Ianareo nefa tsy manana akory vola ahafahana mba mahatonga ny zanakareo am'izany, zany hoe voozona zany ny taranakareo antra sy ho very tsy hanana fahalalàna. Ny zavatra mahagaga de zao nangataka ianareo mba ao anatin'le amendement moa zany, nangataka hoe mba hahemotra efa taona io resaka fandehanana retraite io, zany hoe raha ohatra mba 30 taona zany de mba 17 taona ho an'ny miaramila tsotra, de hatrany amin'ny resaka officier généraux zany mba tonga hatrany amin'ny 13 taona 14 taona. Zay zany ny amendement nangatahanareo. Ny zavatra misy nefany isaky misy toedra raha politika mafanafana de ampanantenaina ianareo, ampanantenana hoe atao an'izao nareo fa rehefa milamina de tsy avadiky ny mpanao politika sy ireo lehibe ianareo
zay matetika tonga eo amin'ny sehatra sy toerana misy azy io no nikitrano atrano am'izao fotoan'izao iarahanareo malala fa ny promotion la 23 am'izao no zarazaraina ny seza sy miandraikitra ny rehetrarehetra araka le teniko hoe tsy nisy angany promotion talohan'ny la 23 tsy nisy angany promotion taorinany la 23 fa resaka finamanamanana amin'ny olona niaraka promotion no lasa fitondrana ny tafika am'izao fotoan'izao de mangina daholo ianareo hitanareo tsara am'izao fotoan'izao fa reo promotion la 23 rehetrarehetra reo de hitanareo tsara ny filalaovan'ny vola amin'izao fotoan'izao filalaovan'ny vola enjana be fa ianareo troupe kely atya sady karama kely ny trano tsy zarizary trano resaka trano ao amin'ny arozandary aloha nareo malala tsara hoe ny miaramila ny tafika tsotra zany de fa mba nanana natao hoe indemnité de logement na mipetraka any an-dakazery izy na ty ivelany izy de mba nahazo an'izany zareo mba karakarain'ny chef d'état-major ny tafika sa ninona moa ny lehibeany tam'izany fa ianareo zandary mba nisy fotoana tamin'ny fotoan'androny mba nandaly tany anaty gazerina zay ipetrahanareo fa tena nalahelo ny foko hoe izao ve natao hoe mpitandro filaminana malagasy ianareo zandary ny tiako anterana trano tsy misy tafo tsy misy toalety tsisy WC tena hoe trano lolo rindrina tena ila iongana fotsiny varavarana raha varavarana petatoko satria rehefa nanontaniana de hoe tsy ampy ny vola zay tsy manana indemnité de logement rehefa mipetraka ato an-dakazery ato de zay tsy manambola ihany koa afana manambotra zany ve ahoana moa le gendarmerie raha tsy hanao risirisy any am'y asa ataony satria aprisiana mihitsy izy aprisiana kolaka izy zany anao an'izany tsy araky ny zavatra antenaina ny asa betsaka ny olona mananiry an'izany ho gendarme zany fa rehefa tafiditra tao de nahita hoe tsy zarizary tsy manaja maha-olombelona akory na ny trano ipetrahana ary de io nyteneniko teo io moa araky le zavatra teo rehefa andeha retirety nefany tsy mahavita manao ekonomia akory le gendarme tsy mahavita manao ekonomia akory le tafika tsy mahavita mampianatra ny zanany satria mbola tanora loatra izy de fa lasa retirety inona ary no azo natao am'izany de lasa miroborobo mifanaovana risirisy kolikoly de tsy mipetraka amin'ny tena aja ny tonontsony le hoe tafika malagasy de zay ny tiako itodiana aminareo miaramila mbola fotoana ve zao anginanareo mbola atao fitaovana foana venareo am'izao fotoan'izao atao fitaovana politika ho ataon'ny mpanao politika kilalao anaovana chantage hoe raha tsy manao an'izao sy manao an'izao nareo de tsy mahazo ny tombontso tokony ho azonareo tombontsoa anareo ne zany tsy hoe inona kory fa za maha-olotsotra ana mamelanja anareo no mahatonga miady an'izany hoe nahoany anareo mangina fa nahoana le amendement zay nangatahanareo tafika mba any morana farafaratsy no raiky amby enimpolo taona na enimpolo taona da ny taona andehanana retirety maninona tsy karakarain'ireo olona zay relazaina fa miaramila am'izao ny mpitondra fanjakana maninona ny tsy ataon'izy ireo zany ane resaka conseil des ministres manao an'izany de asina lanin'ny assemblée nationale amina session ordinaire na extraordinaire fa maninona tsy misy zany fa filafilaina foanareo naninona nen'ny polisy nangataka izy de nahazo de tonga amin'ny faraiky amby enimpolo taona no mandeha retirety fa maninona ianareo zay tena atao hoe manao ny asa mafy indrindra ianareo gendarme manao ny asa mafy any ambany ala any tsy mahazo an'izany ka de tiako tonga saininareo zalahy tena tiako tonga saininareo hoe am'izao fotoan'izao de tena hoe anareo nisan'ny tena resy indrindra manoloana ny toetra raha ao Madagasikara atao herim-pamoretana nareo nefany herim-pamoretana iarovana andreto mafia reto mafia zay milalao miliara reo mafia reo mpitondra fanjakana am'izao fotoan'izao reo efa nilazaiko taminareo fa reo no ngamika no ny andraikitra an'izany hoe rengagement tamin'ny asa amin'ny miaramily zany 25 millions 30 millions 40 50 millions isaky ny olona no nalaina tamin'izany ary naheno fa ny olona avany amin'ny faritra atsimo no tena betsaka nahazo rengagement ary ny olona reny de nandoa 2 millions 5 jusqu'à 10 millions FMG ny varim-pananana mihitsy mba hahatonga azy miaramila tokony atonga sainanareo zany hoe zavatra droany zany raha mamaky ny statut anareo de misy ny critère tokony ahafahanareo miditra mahazo an'izany rengagement zany
Ary rehefa manaja an'izay na amin'ny ara-pahasalamana amin'ny resaka disiplinina de tokony tsy olana ny famerenanareo fahazonareo an'izany tombontsoa zany. Fa am'izao fotoana zao tsy zany ntsony, tsy critère fa misy raha olona mbola any amin'ny hôpitaly, misy olona marary fa mandovola de tafiditra miaramila ihany. Normalina be raha ohatra ka tsy zarizary le tafika am'izao fotoana zao. Na ny any amin'ny akademia militaire raha ny tompona andraikitra rehetrarehetra mandeha amin'ny tsy ara-dalàna satria misy ny ohatry ny efa trano an-trano amin'ny zavatra rehetra atao. Ahoana ny ananana firenena vanina manoloana an'izany. Izay ny mahatonga na tiako tonga saina ianareo tafika, indrindra ianareo homme de troupe zany hoe ory olona, ory zalanamana, ory rahalahy isany a. Fotoana zao ijoroana, fa aza manaiky an'ity be manaiky fahatany ity, za d'accord hoe misy disiplinina mifehy anareo, manaiky an'izany a, fa koa araky le teo am'le article nyteneniko teo iny a, afaka manday anareo. Marina fa misy lalàna mifehy hoe tokony tsy mamoaka hevitra ianareo, fa na tianareo koa na tsy tianareo a, zana-bahoaka ianareo, miaina tahaka ny vahoaka ianareo, de tokony koa ianareo mba hitroatra satria rehefa tsy rariny de tsy rariny. Io tsy misindra fo, rehefa tsy rariny de tsy rariny. Ny olona miasa tena miasa no ampijaliana, fa ny olona manao resaka ambony latabatra sy miaramila any amin'ny resaka administration any am'izao no tena manjakazaka amin'ny arabola amin'ny eo amin'ny tafika eo amin'ny état-major ny tafika. Ny olona mitana birao no tena manan-karena sy miliardera manana trano sy villa maromaro e. Fa ianareo tafika kely aty tsisy manana an'izany, trano ipetrahanareo raha tsy zarizary. Ahoana moa ny amezan'ny olona ajanareo? De zay mahatonga anao mba tongava saina, tongava saina zalahy, fotoana zao ijoroana. Atao inona fotsiny re fitaovam-piadinana ananareo reny raha tsy ahafahanareo mba manana ny herinareo, manana hery eny ianareo e. Efa hitanareo am'izao fotoana zao fa jilam-boto, efa miala tanteraka ao anatin'ny sata amin'ny feny miaramila no mitondra ny firenena, de mangina ianareo. Ka de zay ny teny atsipy any am-pony malala ry zalahy fa de tiako tenenina fotsiny hoe fotoana zao fotoana zao ijoroana. Aza miariny tsy tokony ho arovana, ary so anenenana ho so anenenana fa ny taranaka-reo any ho tafiditra ao anatin'izao lavaka mangitsohitso zao hoe tsy nareo rehetrarehetra akory ny havita mpianatra ny zanakareo aty an-dafy, tsy nareo rehetrarehetra akory ny havita ny zanakareo tafita amin'ny fianarana any Ankatso sy any amin'ny université privé isan-karazany satria tsy manana fahefana zany nareo, na de tokony hanana fahafahana any am'izany ary nareo a, raha miady amin'ny resaka statut général tokony ampandalovina mandement io. Resaka retirety fotsiny no nyteneniko teo fa betsaka ao anatin'io fangatahana mandement amin'ny statut général io a, mifehy anareo io a, mety tombontsoa mbola betsaka tokony ho azonareo. Ka de ataovy ze faraherinareo edivana. Mirotsakatrehatra ny tanora rapitso, mba mandehana ry zalahy mba manohana an'ireny mariny, mandehana manohana an'ireny fa aza mijoro erim-pamoretana fotsiny. Ianareo tafika reo, ianareo ex militaire tsy nahazo rangazoma, mandehana manampy an'ireo tanora reo nareo, mandehana manampy an'ireo. Fa aza menimenina fotsiny aty ambadika aty amin'ny Facebook aty, za mandray an'ny fitarainanareo fa tsisy ninona azoko atao aty, tsisy ninona fa tsy mitatitra, fa ianareo no manana zay fahafahana zay. Ary za mino mihitsy fa raha ianareo ancien militaire reo no mitsangana mangovotro reo mpisandoka fahefanareo, tena mino an'izany a. De toy izany koa ianareo mbola militaire en exercice, raha mijoro ianareo mitambatra fa tsy mijery ny tombontsoa tsirairay avy tahaka an'ireny nataon'ny Kozofa le sous-officier avy any atsimo hoe manohana, inona moa ny azony lisany tao, inona mety nahazo vola kely amiray hetsy roa hetsy de mivarotra fanahy ohatrin'ireny. Mba jereo ny avenir anareo menakavy, sous-officier zany ny tena manao ny asa am'sehany tafika. Fa ianareo de lasa ohatry ny rana fotsiny Senegal mahazo baiko izy ny fitenenana, miariny tsy fiaro, efa hitsakitsahany olona tapon-doha de mbola manaiky ihany. Ka zay no afatra tiako ampitaina aminareo tafika androany, ny rahalahy daholo nareo, ny gendarme moa misy vehivavy, anabavy nareo, any aminareo no avy ny firenena. Fotoana zao ry zalahy mijoro ho an'ny tany razana tokoa. Zay fa de Madagasikara amin'ny Malagasy.